dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miaraba atsika mpiainy Oliva Soa Radio ny fandaharana Kristino Ivo amin'ity androany ity indray. Zatra ho resantsika androany dia mikasika manokana ny momba ny antsoina hoe ny famonjena. Resakantsika momba ny famonjena. Mila azontsika hoe fa inona marina moa ny tena dikan'ity famonjena ity ary inona no zavatra nataon'Andriamanitra ho vahaolana ao anatin'izany famonjena izany. Ny mila azontsika voalohany aloha Adama sy Eva rehefa namorona an'Adama sy Eva Andriamanitra dia mazava ny teniny fa tamin'ny voalohany dia namorona olombelona tahaka ny endrik'Andriamanitra izy. Raha ny tena mariny hoe andehantsika amorona olombelona tahaka ny endrikintsika ozy izy dia mila azontsika hoe Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Izany hoe ny foron'Andriamanitra voalohany zany dia ilay endrik'ilay fanahin'Andriamanitra izay nampitafiany any Adama sy Eva, nampitafiany ny endriny, nampitafiany an'ilay endrik'ilay fanahin'Andriamanitra satria Andriamanitra fanahy. Andriamanitra tsy manana endrika, tsy manana vatana, fa Andriamanitra dia fanahy. Araka ny teny hoe Andriamanitra dia fanahy, rehefa mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia nampitafiany an'izay endrika izay fanahy izay Adama sy Eva. Ary rehefa vita izay dia naka vovotany izy. Ary rehefa naka vovotany Andriamanitra dia nivolavolaina iny ary iny lasa tonga olona. Iny lasa tonga olona. Ary rehefa vita izay dia nitsofin'Andriamanitra tamin'ny fofinainy ozy izy. Nitsofin'Andriamanitra tamin'ny fofinainy. Eo no tena tiako hisarihana kely ny saintsika. Izany hoe io fofinain'Andriamanitra io ilay souffle de vie, ilay aina izay avy ao amin'Andriamanitra no nomen'Andriamanitra ny olombelona. Io souffle de vie io no aina avy ao amin'Andriamanitra ary nomeny antsika olombelona zany. Dia rehefa nanoty Adama sy Eva, mila zavatra tena azontsika tsara rehefa nakeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva, satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe ozy Andriamanitra hoe zay tianareo rehetra ozy izy, antsakao daholo ozy izy ny zavatra rehetra fa zavatra tokana ihany ozy izy ny tsy azonareo atao, dia makeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Makeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa rehefa makeo nareo izy, raha vao makeo nareo dia ho fatinareo. Inona ny endrik'izany fahafatesana zany rehefa nakeo amin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva? Rehefa nakeo amin'io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io Adama sy Eva dia ny zavatra nitranga dia tsy ilay souffle de vie, tsy ilay aina izay nomen'Andriamanitra akory no maty, fa ilay endrik'Andriamanitra, ilay voninahitr'Andriamanitra izay natafiny any Adama sy Eva, iny no niala. Zay ny dikan'ilay fahafatesana. Izany hoe raha dika tsotra, rehefa nakeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, satria niala ilay voninahitr'Andriamanitra izay nitafiny. Zay ny dikan'ilay hoe maty. Izany hoe tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary rehefa tapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra dia ny conséquence-ny voalohany indrindra ny mila azontsika ny conséquence-n'izay fisarahana tamin'Andriamanitra izay, ny conséquence-ny voalohany dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ny conséquence faharoa dia izao, lasa nikorotana amin'ny fiarahamonina satria lasa nifanometsiny Adama sy Eva. Ny fanometsiny rehefa nanontany Andriamanitra hoe iza ny nanao an'ilay izy, dia ozy izy Adama hoe tsy izany no nanao an'izany voalohany fa ny vehivavy izay nomenao. Dia ozy izy indray ilay vehivavy hoe tsy ny vehivavy fa nomena rano. Izany hoe mila azontsika zany lasa nanakorotana n'ilay fiarahamonina ny fankanesany Adama sy Eva teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary nanomboka teo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary ny conséquence farany dia zao, lasa miboridana izy, satria ilay voninahitr'Andriamanitra izay nitafiny nahafahany mifandray tamin'Andriamanitra, fa rehefa niala iny dia lasa miboridana izy teo anatrehan'Andriamanitra. Zany natokana azy lasa nitady vahaolana, nitady akanjo ravina viavy mba ho présentable indray ao amin'Andriamanitra. Nefa ve moa raha mandinika fotsiny tsika ny voninahitr'Andriamanitra ve ho azontsika asolo akanjo ravina viavy? Rehefa nakeo nanao an'izay izy
dia lasa izy nandeha ny hery nandeha nitsoaka fa na nandeha nitsoaka ary adama seva Andriamanitra kosa ny mbola nitady hoe iadama aiza moa ianao ahitantsika sady zany fa na manotarany iadama seva no nitsoaka sy ny hery an'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa nitady eny adama seva ary mbola mikaroka azy nitady zay eonana sy amonjena azy ary rehefa avy eo de Andriamanitra kosa na miakanjo ody biby anadama seva mba ho présentable indray eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa zay ry havana dia nivoaka adama seva ary rehefa mamaky tsika any amin'ny Genesis toko fahadimy any de zao noteny any ary Adama ozy izy niteraka olona tahaka ny endriny zany hoe tsy tahaka ny endrik'Andriamanitra intsony tsy misy an'ilay fanan'Andriamanitra intsony tsy misy an'ilay image n'le gloire de Dieu intsony iseta zay nateraky Adama fa lasa nitovy tamin'ny endrika Adama zany hoe olona tafasaraka tamin'Andriamanitra ary zay ny dikany hoe mpanota ry havana satria nanomboka teo de nitarahanaki Adama seva rehetrarehetra dia olona tafasaraka amin'Andriamanitra daholo satria olona lasa ohatran'ny endrika Adama satria Adama niteraka olona tahaka ny endriny fa na de tafasaraka tamin'Andriamanitra raha nefa ny Adama seva lay aina lay souffle de vie zay nomen'Andriamanitra azy de mbola tao anatin'ny fahatsinalàn'Andriamanitra lay souffle de vie zay nomen'Andriamanitra azy de mbola tao aminy ary tao nitaranaky Adama io aina io aina zay avy amin'Andriamanitra io zay tena mila azotsika zay lay aina de avy amin'Andriamanitra satria tsika tsy tompon'ny aina fa an'Andriamanitra io aina io anazy io aina io natafasaraka taminy andro zany ny olombelona rehetrarehetra de io ain'Andriamanitra io mbola netiny mbola ny perpétuer ary mbola lovainy ny taranaky Adama rehetrarehetra io ain'Andriamanitra io ry havana io aina avy amin'Andriamanitra io no tena tian'Andriamanitra ho vonjena lay aina zay nomen'Andriamanitra ny Adama seva ary nolovainy ny taranany rehetrarehetra na tafasaraka tamin'Andriamanitra raha zareo io ny tian'Andriamanitra ho vonjeny io ahoana nefa ry havana ny amonjeny an'io aina io satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ry zareo lasa le ain'Andriamanitra lasa nampiasain'ny olombelona amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony azafady lay ain'Andriamanitra manjary lasa netin'ny olombelona ka nahatonga ny olombelona ho lasa izy indray no Andriamanitra ny tenany ary raha azontsika tsara zay de zay no nahatonga n'Andriamanitra tsy maintsy naka endrika olombelona ry havana lay Andriamanitra mpamorona n'izao tontolo zao voatery naka endrika olombelona izy tao am' Jesosy Kristy ary de rehefa naka endrika olombelona lay Andriamanitra mpamorona n'izao tontolo zao tao am' Jesosy Kristy de tamin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanatanteraka zany hoe tsy image de Dieu tsy lay endrik'Andriamanitra ny tao am' Jesosy Kristy fa tena lay tsy le endrika lay fanan'Andriamanitra fa tena lay fanan'Andriamanitra mihitsiny no tao am' Jesosy Kristy ary ny fanan'Andriamanitra iny no nampitafi'ny nofo ary nisen'lay ain'Andriamanitra koa raha azotsika zay ry havana de mila azotsika fa izay aina tao amin'Andriamanitra tao am' Jesosy Kristy zay no natolony teo amin'ny azy fijaliana mba hividianana an'lay aina zay tafasaraka taminy tao edena aloha lay aina tao amin'Andriamanitra tao am' Jesosy Kristy tsy maintsy natolony teo amin'ny azy fijaliana araky ny teny hoe aina solon'ny aina tsy maintsy natolony mba hividianany an'lay aina tao amin'ny Adama seva sy ny taranany rehetra itsika taranany rehetra iny tsy maintsy natolony mba hividianana andray an'lay aina zay tafasaraka taminy tsy maintsy nanao an'izay Andriamanitra satria lay aina zay natolony atsika tsirairay avany de sarobidy aminy ary tia niveriny eo aminy zay aina natolony zay no nividianany ndray an'lay aina izay tafasaraka tamin'ny tao edena araky ny teniko teo zay ny zavatra voalohany ary ny zavatra faharoa tena faran'izay sarobidy ry havana rehefa natolony zay ain'izay teo amin'ny azo fijaliana de zao kosa ry havana rehefa nanolotra ny aina izy de nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra tany an-danitra izy ary ny rano kosa ny fanamasina mba ho velona ao anatintsika ry havana inona ny dikan'izany ny velominy ao anatintsika ny fanamasina mba ho tomboka se mba tsy hatafasaraka tsony an'io aina izay natolony ho atsika io
tsy maintsy tafasaraka amin'andriamanitra lay aina nomeny anao zay natolony teo amin'ny natolony ho anao lay aina ao anatinao tsy maintsy tafasaraka amin'andriamanitra raha tsy misy fanahy masina riavana zany ny dikany hoe ateraka indray tsy maintsy tafasaraka amin'andriamanitra ianao rehefa tsy misy fanahin'andriamanitra ao anatinao ny atao hoe zanak'andriamanitra mazava ny tenin'andriamanitra ny atao hoe zanak'andriamanitra de zay manana tarity ny fanahin'andriamanitra ozy izy ny antsoina hoe zanak'andriamanitra itsika olombelona rehetrarehetra tsy zanak'andriamanitra manana n'le aina tao amin'andriamanitra tsika mbola nandova n'le aina tao amin'andriamanitra tsika fa saingy tsy zanak'andriamanitra tsika raha tsy manana n'le fanahin'andriamanitra zay nataon'andriamanitra sely mba hiaro n'io aitsika io mba hazon'lay aina mifandray aminazy andriamanitra indray ny asan'io fanahy masina io de mba hazontsika mifandray indray le aina nomen'andriamanitra atsika mba hazon'lay aina nomen'andriamanitra atsika lay ama zay nomen'andriamanitra atsika mba hifandray aminazy esprit créateur satria andriamanitra de esprit créateur lay aina nomen'andriamanitra riavana tsy afaka mifandray amin'ny esprit an'andriamanitra raha tsy mandray an'le esprit an'andriamanitra tsika raha tsy velona ao anatsika lay esprit ary iny no misele atsika mba tsy ho tafasaraka intsony lay aina ao anatiny zay ny tena asa-pamonjen'i Kristy ary rehefa azotsika zay io fanahin'andriamanitra io no mamelombelona ny aina ao anatintsika io fanahin'andriamanitra io no mitahiry lay aina zay nomeny atsika io fanahin'andriamanitra io no azotsika mibanjina azy mandrakariva amin'ny asa-pamonjeny rehetrarehetra riavana ny asa-pamonjen'i Kristy riavana de ny famonjen'ny ainao tsy ho latsaka any andavaka ozy izy ny tenin'andriamanitra mba tsy ho very lay aina zay nomeny anao natolony anao ary tsy maintsy mbola izy any nanolotra ny ainy mba hividianana n'le ainao ary rehefa natolony ny ainy hividianany an'izay ainao zay de nataony ao anatinao fanahy masina mba ho tomboka se mba hiaro an'io aina io mba tsy ho very tsony asa-pamonjen'i Kristy izy feno sy tanteraka zany riavana raha tsy mino an'izany asa-pamonjeny zany ianao de tsy possible ho voavonjy lay aina zay natolotr'andriamanitra anao ka hiverinao aminy indray hiverinao aminy indray zany ny aina zany ary ny lalana tokana azony zany aina zay natolotr'andriamanitra anao zany hiverinao aminy indray ny lalana tokana azony zany amina izany zay nomeny n'andriamanitra anao de tsy misy afa-tsy ny fanahy izay manao tombo-kase anazy ahazonao mifandray aminy ahazony miaro an'izany aina ao anatinao zany mba tsy ho very mba ho voatahiry lay fanahin'andriamanitra riavana no mitahiry tanteraka ny aitsika mba tsy ho latsaka sy entina any andavaka de tady dio fa ny asa-pamonjen'i Kristy mpanjiny ny asa-pamonjen'i Kristy ino ny asa-pamonjen'i Kristy raiso zany asa-pamonjen'i Kristy zany fa efa vitany Kristy zany raiso zany mba ho famonjena ny ainao ary zany fanahin'andriamanitra zany hitahiry ianao amin'ny zavatra rehetra ny voninahitra de ho an'ny Kristy rery any amen